Nanonevon kosa mahakasika ny mety ho fanamboarana ny gouvernement na ny remaniement du gouvernement ny lehibe ny gouvernement malagasy ny général Ravelina Région tetsy mahazo arivo tamin'ity androany ity. Tany démocratique i Madagasikara ary mandala ny démocratie ihany koa ny mpitondra. Ny toerana ifandimbiasana ary manaiky ny ala amin'ny mahalehibe ny gouvernement tao rehefa tonga ny fotoanan'izany hoy ny Premier ministre Ravelina Région. Zaho dia miaramila nefa demokraty ary sy mifikitra amin'ny toerana ipetrahana mandrakizay doriamena. Rehefa tonga ny fotoanan'izany ny fanoloana dia mandeha ankitsi-po ampitiavana ary ampilaminana lalandava ny tenako. Nanambara ihany koa ny lehiben'ny gouvernement fa tsy nisy ny fikasany hirotsaka ho vidina filoham-pirenena amin'ny taona 2024 na dia nisy aza ny fangatahan-tsodrany nataony tany amin'ny tany aviny. Mazava ny zavatra nataoko a sisy mahadiso eto amin'ny olombelona tsirairay raha mangataka tsodrano amin'ny ray aman-dreny sy ny toerana neviany. Mazava tsy ao anatin'ny saiko zany filasana ho fidina zany any amin'ny 2019 fa ianareo mpanao gazety ny manao kiandranandrana mahita biby alohan'ny volana fa ny tenako zay miteny eto dia Premier ministre ny président Hery Rajaonarimampianina ary zay no nahatonga anahy eto mahazo arivo. Mijanona ho lehiben'ny gouvernement ny fitondran'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho hiatrany ny fanamafisana nentin'ny Premier ministre.